hafatra eo tongotrao. Faly miarabantsika tsirairay avindray tonga eto amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny lehibe sika amin'nytiany ity miaraba sy mirary soanao hatrany ihany koa eo mpanarahana ny fiainananten'Andriamanitra. Manasana ihany koa izaharan'izany amin'ireny namantsika ireny mba tsy halaina izy ireny fa zoto andray fitahiana sy andray sakafom-panahy ihany koa. Aloha andirantsika ny amin'ny lesona an'io dia hivavakasika. Anay tsara indrindra mbola vempisaoranao zahay ny amin'ny tompo-taona izay omenao anay, tondra ihany koa izay tsy mitsahatra ny manome zavatsoa amin'ny fiainanay. Mangataka aminao koa ihany koa izahay dia aoka ny fanainao masina taonanay mandrakariva hibanja ny zavatra tsara sy tsy mety loha ka hanananay fanantenana hatrany amin'ny ho avy. Aminaran'i Jesosy, amen. Hoten'ny lesona antsika androany dia manao hoe nataotao am-pasana. Ny marika 5:10 no isotonantsika hevitra sy lesona ao anatin'izany. Tarihan'ny izany zavatra izay ny famafao dia toe-javatra mahazatra manko no nitranga. Tsy maintsy alevina mandrakariva amin'ny maty. Misy teboka maromaro izay nanaitra amin'ny lafiny ara-panahy nefa ary misy an'ireo manan-danja fantatra ara-tantara. Ao amin'ireo andalan-teny ireo no ahitana voalohany sady farany ihany koa ny Josefa avy any Arimatia eo amin'ny filazantsara ny Marika. Membre mendrikaja tao amin'ny Sinédriona izy ary iray tamin'ireo natsoina hoe sangany teo amin'ny fiarahamonina. Amin'ny mahalelam-panan-karena sy nohajaina fantatra azy dia nanana ny maha izy azy teo imason'ny governaora izy izay manazava ny fananany fahasahiana antony Pilato sy angataka ny fatin'i Jesosy. Tsy pirihan'ny zavatra manaitra ny fahitana membre anankiray teo amin'ny filan-kevitra ny Sinédriona liana amin'ny fanevenana an'i Jesosy. Taiza tokoa moa izany toe-mpianatra ny tokian'i Jesosy tao anatin'izany toe-javatra rehetra izany. Tsy pirihan'ny zavatra ara-tantara anankiray manan-danja tokoa eto ny fanamarinana ny fahafatesan'i Jesosy. Ambaran'i Mateo 5:10 moa fa nangataka ny fatin'i Jesosy mihitsy i Josefa. Gaga Pilato raha nahare fa efa maty sady Jesosy. Nampanantsoina araka izany ilay kapiteny izay nampiandrakety ny famonoanan'i Jesosy ary nanontaniany raha efa maty tokoa Jesosy ary nanamafy an'izany ilay kapiteny. Zava-dehibe izany satria misy ireo nanambara manko taty aoriana fa tsy maty teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy fa hoe torana fotsiny. Ny fijoroan'ilay kapiteny ho vavolombelona teo anatin'ny governa Romanina dia tena manohitra mivantana izany fanambaran'izany. Hain'ny Romanina raha teo ny mamono an'ireo mpanao heloka be vavy, tsy voalohany izy no manao an'io fanaony io. Nividy ariry madinika mba hamonosina ny fatin'i Jesosy i Josefa ary naleviny tao amin'ny fasana izay nolavahana tamin'ny vatolampy izy. Nalalaka tsara io fasana io ka azo nidirana tao anatiny. Ankoatran'i Josefa dia nanamarika vehivavy roa izay nahita ny toerana io ny mpanoratra amin'ny filazantsara, i Maria Magdalena sy Maria renin'i Jesosy. Izy roa vavy ireo niaraka tamin'ny Salome no nijery ny fanombohana an'i Jesosy tamin'ny hazo fijaliana teny lavitra teny ary izy telo ireo no nandeha tany amin'ny fasana ny alahady maraina mba hanositra amin'ny fatin'i Jesosy arak'izay no heveriny. Nahoana moa ny notononona ny anaran'ireo vehivavy telo ireo? Ho vavolombelon'ny fasana foana izy ireo, Marika 5:20 ary vavolombelona lehibe ny fitsanganan'i Jesosy amin'ny maty ihany koa. Hitantsika fa mety misy tsy pirihan'ny zavatra mandalo kanefa tena mahagaga ary mahalasa saina tokoa ny fitantaran'Andriamanitra sy ny planina rehetra apetrany fa mipetrapetraka avokoa izy ireny. Misy dikany avokoa ny fisian-javatra tahaka izany ihany koa misy dikany avokoa ny fisian-javatra eo amin'ny fiainantsika. Aoka fantatsika fa hainy tompony zavatra rehetra ary tahaka ny fandaminana hatramin'izay ny fiseny hatramin'ny fandevenana anazy dia hainy ihany koa ny mandamina ny fiainantsika tsirairay avy. Ny rina dia haritra hatramin'ny farany antsika ny finoana azy ary atoky azy tokoa ao anatin'ny fanetretena. Amen. Andriamanitra tsara indrindra mbola misaotra anao izay ny amin'izany teninao izany. Hiampio izahay raha ampianaro mandrakariva hanana ny fanetretena mendrika anao ka tahaka ny andehananao tokoa ny andehanana ihany koa
satria efa mpianatra ao tokoa izahay. Aminaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.